ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isetram Telsuluarivo. Vous présente Nivava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny vaovao. Tokona tsy nentina indray ny asa n'ireo mpiasa teo anivo ny anteneran'do olona androany antony tsy fahazon'izy ireo ny karama volana novambra. Nitsahatra avokoa ny asa ka isan'ny tsiraikitra ihany koa ny fandaniana ny LFI izay nokasaina atao tamin'ity androany ity. Natolotry ny Transparency International androany ny santa ifampifehezana ho an'ireo orinasa tsy miakina nampandraharaha mamatsy araboly ireo mpanao politika ho an'ny fividianana ny taona 2022 isiany mangarara mizotra mpividianana no tanjona ao anatin'izay. Ankizivavy 7 taona monina ao ambady fojigara tsy hafa no fantatra vazaza nangalarina teto Andrenivohitra 3 taona lasa izay. Niara-ny herisetra arabatana nandritra ny fotoana nipetrahany tamin'ilay nangalatra azy ny tenany ka nanomboka teo ny fanadiadiana na afantarana ny momba azy. Ny enatra amin'ny 500 ny ankizy tonga any an-tsekoly manoloana ny fiparitahany aretina mahazo azy ireo amin'izao fotoana. Atratro io karazana aretina mpahazo ny ankizy io ihany koa hatramin'ny mpianatra eny anivon'ny lycée amin'izao fotoan'izao. Anivelany ahina hiala amin'ny toerany filohan'ny firenena afrikanina tatsimo noho ny raharaha fanafianam-bola manetsy ny dolara tsy ara-dalàna. Ity raharaha manaratsy endrika ny filoham-pirenena afrikanina tatsimo ity izay nitranga ny volana febroary 2020. Ny antsy prian'izay. Izay ny lohatenim-baovao ankasitrahany ianao misafidy hatrany ny fahitalavitra kolo amin'izao oro izao. Atena ny araba ho mba hampiraritso ary manasa anao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia azo ny antenimeran-do olona izay nikasa ny roso tamin'ny fandiniana ny LFI saingy nosy ambanindraona no manoloana ny fitakiny ny mpiasa teny anivony ho androm-panjakana io isika aty ampiandohany. Ny tokona tsy nentina indray ny asa n'ireo mpiasa teo anivony antenimeran-do olona tamin'ity androany ity antony tsy fahazon'izy ireo ny karama volana novambra. Nitsahatra avokoa arak'izany ny asa rehetra teo anivony ty androm-panjakana ity ary isany tsiraikitra hatramin'ny ora farany ny fotoana izay tokony nandaniana ilay volavolan-dalàna. Ifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2022 izay nokasaina natao tamin'ity androany ity. Tsy hanohy ny asa ireto mpiasa reto na eo aza ny raha matahora atao azy ireo mandra-pivoaka ny karama hoy ireo sendika hoy ny filohan'ny sendika tamin'ity androany ity. Henri Florian. Tahaka izay ny zava-nisy teny anivon'ny antenimeran-do olona ny marina teo tokony tamin'ny sivora sasany. Akanjo mainty ranoray no nanaovan'ireto mpiasa eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Anton'izany ny fitakin'izy ireo ny karama ny volana novambra izay tsy mbola azo mandraka amin'ity androany ity. Nisy ny fampiresana teo anivon'ny sendikan'ny mpiasa sy ny boromaritra mandrafitra ity androm-panjakana ity. Taorian'izay no nanambarany ny filohan'ny antenimeran-do olona fa efa nitady vahaolana izy ireo ka ny talata ho avy izao no hirosy izany vahaolana izany. Noho zany antony zany dia tena manao zay tratry ny hery mihitsy izahay hitadiavana vahaolana. Nyambara tonga mpahefana rehetrarehetra voakasiky izao karama ampiasa zao dia efa tapitra ny lalovanay avokoa ary rehefa tsy nahitana moa hoe solution dia hatrany amin'ny filoham-pirenena mihitsy
no niona taminay zany a tamin'ny sabotsy hatramin'ny ora farany a dia nitady vaolantsika ka nahita vaolantsika tompolasy tompoky vavy eo nahita vaolantsika zao a okano zao a izy io kory a hitanareo fa ny budget atsika atao ihany a no natao réaménagement fantatrareo tsara zany ary tsisy afaka manao an'io a raha tsy niany amin'ny finance koa farafatarany raha mitalata dia ovary amareo zay a zay zao zao a nateo aza izany fampanantenana izany tsy nanaiky hatrany ireto mpiasa ireto ary nitaky hatramin'ny farany ny handoavana ny garamany no amafisiny filohan'ny syndicat ny mpiasa ihany koa fa hanohy ny asa izy ireo raha vantany vao tonga ao amin'ny compte ny mpiasa tsirairay avy ny vatan-karama ny volana novambra ankehitriny dia efa nandrefanapa-kevitra ary nytenenina tamin'ny malahelo zay ndre matofilo raha milaza aminao fa tsy mivampiprizy raha tsy efa mitotona ao anatin'le compte io vola io efa niteny zay teto fa niteny zay teto tafiditra ao anatin'ny compte ny vola androany vampiprizy tafiditra ao anatin'ny compte ny vola rapitso vampiprizy tafiditra ao anatin'ny compte ny vola latsinainy vampiprizy latsinainy karaha talata vao miditra ao anatin'ny compte ny vola talata vao andeha loha de finance androany tsy manakenda ndraraha-pirenena mipiasa ny anteny meratory fa izahay izao nikenda izahay izao nikenda noho izany dia mbola malahelo zay milaza eto latrany amin'ny firenena fa amin'ny talaty zany amboary ny ordre du jour fa amin'ny talaty zany na alarobia vao tokony andeha loi de finance eto amin'ny anteny meratory taorian'izay nirohotra ny azo ny efitrano fivorinana ireto mpiasa onivony antenimieran-dolona ireto ka nanamafy hatrany ny fitakina izay nataony tamin'ny alalan'ny sorbaventy taorian'izay niresaka tamin'ireo mpiasa ny loholona iray izay iraky ny filoany antenimieran-doolona hitady hatrany ny marimaritra iraisana makasika ity fitakina ity matozany zo eto dia ny intérêt supérieur de la nation militsoropeto loi de finance no tsy maintsy laniny ka zao saminolo sy dia rehetrarehetra ny samy mahatsapa ny olana fahazasatanana rehefa avy eo ny olona zay vonina mpandeha amin'tia institution tia no androany monsieur le président on rappelle nanao article 33 de la constitution du 4e république de Madagascar raha misy any aminao dia vakio raha tsy misy dia vekonao brièvement ny zon'ny mpitompona dia ikehina ry arovana eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy azo atao ny manakana ny fandehanany raharaha ato anatin'ny institution faharoa ny fanakana ny syndicat ny tsy andehanany ity vote ny loi de finance androany ity dia mihoatra ny fitakiana zo ao anatin'ny atao hoe droit syndical na monsieur le président efa fampiresatsika efa fampiresatsika ka avy aloha ny zavatra zay iroseto andeha taorian'io nalefa ny eo ana mivantana tamin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ireo tompotarika syndicat sy ny solotena vitsivitsy avy amin'ny mpiasa ireto hitady vaolana makasika ny fitakina ny garama ity nisy hatrany ny fandrahonana azy ireo tompiasa nataon'ireo loholona zaitsika malapa-panjakana manano ny asany ny lapa-panjakana zany mialatsiny amintsika syndicat dia atsantsika le izy raha ohatra misy etsika tianareo atao dia ivelan'ny lapa zany ty lapa-panjakana nirosona keny Antaninarenina ireo tompotarika syndicat taorian'izay ary naharitra ora maromaro ny fampiresana teo amin'izy ireo sy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nizingizana tamin'ny heviny hatrany ireo tompiasa ireto izay mitaky ny garamany
ka ravamaina ny fivoriana izay tokony ho atao. Nivoaka ny efitrano ny ministra tompon'andraikitra sy ireo ekipa teknika niaraka taminy izay saika hanao ny fandaniana ny LFI 2023. Nambaran'ny syndicat fa tsy any amin'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny olana manoloana ity tsy fahazoana karama ity. Ny syndicat dia tsy maintsy hifamory miaraka amin'ny rapporteur budgétaire rehetra eto amin'ny anteneran'olona satria misy mazavazava fitantanana sy ny raha. Ary raha toministra alao raha mazava manasakana izy fa tsisy idirany mikasika amin'izao. Rehefa manazava izy tsy aditiako izy dia na zay itovy ao ny fisomerana mangatsia mahanampivoakan'io sy mahampapitotonan'io. Ka miala eny lehibe raha toministra mila zanonao fa parapena midinanao any amin'ny anteneran'olona azahoana sy fotoan'izy. Araka izany, ravamaina ny fotoan-dehibe teo anivon'ny antenimiran-dolona tamin'ity androany ity izay tokony ho nirosoana tamin'ny fandaninana ilay volavolan-dalàna feno tetim-polom-panjakana ho an'ny taona 2024. Ravamaina vokatry ny fitokonana ireo tompiasa tsy nisitraka ny karamany ireto. Nisy nanodikodina ve araka izany ny karaman'ireo tompiasa ireto raha toka efa nanamafy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa tsy any amin'izy ireo intsony ny vola tokony ho karaman'ireo tompiasa eo anivon'ny antenimiran-dolona ity. Aiza marina zany ny karaman'ny mpiasa ao anatin'izay takinany mangarahary fa ao anatin'izay mangarahary izay hatrany dia ho fanadiovana ny sehatra ny politika sy adiana amin'ny kolikoly. Natolotra ny Transparency International androany ny santa ifampifehezana amin'ireo orinasa tsy miankina na mpandraharaha mamatsy ara-bola ireo mpanao politika ho amin'ny fifidianana ny taona 2024. Io saty io izay ife sy anara-maso ireo antoko sy kandida hirotsaka hovidiana mandritra izay. Tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna ny famatsimina ara-bola ataon'ny orinasa iray na mpandraharaha amin'ny antoko politika na kandida hirotsaka hovidiana. Antony nametrahany Transparency International Initiative Madagascar santa ifehezana izany sy ahafahana manao tatitra ary indrindra hiadiana amin'ny kolikoly. Zava-dehibe sy amin'ny resaka kolikoly ny ahafantarana ireo olona mamatsy vola sy ireo mandray izany raha fanazavana. Ireo mpandraharaha sy tompona orinasa araka izany no antsoina manao sonisy sy manome toky fa anao tatitra apabe maso raha toka mamatsy vola mpanao politika na kandida amin'ny fifidianana izy ireo. Tsirairay manohana an'izay hoe antoko politika tiany fa satria ilay izy no avy ny firenena no kirakirainao anatin'ilay izy dia alao fantatry ny daholobe ho fantatry ny mpifidy ilay izy. Izany mantsy dia mba ialana amin'ilay atao hoe capture de l'État. Ny zavatra misy dia misy mpanambola be maro samihafa izy ireo manohana mpanao politika ka rehefa lany ireny olona tohanany zareo ireny dia izy indray no mibaiko an'ilay firenena. Izay ilay atao hoe capture de l'État. Tsy eto Madagasikara ihany misy an'izany fa ny eto aloha ny manahirana antsika. Dia izay ny edivana zany hoe alao fantatry ny olona dia ny ety ambolohany zany dia mpifidy zany hoe rirahany ianona mamatsy vola azy mety anahirana zany hifidy an'inona antsika sa tsy hifidy. Hitanareo izay ilay tanjona faharoa zany hoe mba ahay sy ahalala na diadiko io ny mpifidy ao anatin'ny fifidianana amin'ny herintaona mba tsy voambaka amin'ny vola be fotsiny fa mba misy hevitra. Ahina ny mety isin'ny tsindry sy famoretana ataon'ireo mpanao politika amin'ireo orinasa raha ny fanazavana. Tsy fantatra ihany koa ny mety ho takalo ny fanampiana izay mila atao mazava tsara. Atora orinasa ireo miditra ao anatin'ilay club anti-corruption business club tokony volontaire koa izy anosy ny an'ity zavatra anankiray ity avy eo satria mifandraika amin'ilay fahitsiana tiana mapetraka ihany ilay izy. Dia mena fotoana izy mazava ho azy hieritrretany an'ilay izy fa io tena zavatra iray tiana ialana koa anatin'ilay izy dia misy ny mety misy ny mpanao politika manao extorsion de fonds any amin'ireny orinasa ireny hoe tena mametraka manao pression mihitsy zany hoe matetika moa dia ny mpanao politika amin'ny fitondrana satria izy manana fahefana zany mampiasa an'ireny hoe tandray mifa ho ampiakarinay ny atranareo raha vao tsy manao zavatra raha vao tsy manohana anay nareo tandray misy karazana fampioroorona ohatran'izany mety mandeha zany ka mba ialana amin'izay zavatra izay dia ambarao anay izay zavatra izay raha misy fa izay koa zany vonina anampy an'izay orinasa mahatsapa tena hoe sahirana sy anjadinina karazana tsindry ohatran'izany. Ilaina ary zava-dehibe anatin'izany ny famaritana mazava ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises.
volonté ny politique ny responsabilité sociale des entreprises anankiray ka miainga amin'izay zany ny tokony isin'le hoe anoanana tsy anoanana candidat anankiray zany hoe tokony misy fifanjoana zany hoe inona ny politique ny antoko politique anankiray sy ny stratégie de mise en œuvre ny antoko politique anankiray na ny candidat ray dia ireo no mifanandrify dia motiver ny cadrage ny signature ny financement ny entreprise zany ka raha toa zany ka manohana ny entreprise ray na tsy manohana dia tsy tokony atahorana zany no hoe représailles raha ohatra tsy nanohy satria inona ny motivation inona ny politique le RSE dia inona ny politique ny antoko anankiray ka rehefa tsy mifanojo moa izy zany dia tsy tokony voatery izy anohana raha mifanojo moa izy zany dia arabasoa raha tsara fa fanojo zany mitadintokana. Nampafantatra Iosata ho an'ny nisy fahitsiny nisy sehatra tsy miankina sy ny ampandraraha mifandray amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 io ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar androany. Tanjona ny anoizana ireo ezaka atafiditra ao anatiny nisy fanadiovana ny tontolo politika izay efa natomboka tamin'ny taona 2024. Hatreto miisa roa ireo santa efa nivoaka mahakasika izany. Fa hiazo anambady fotsy vetivety sika ato anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Ankizivavy ray 7 taona monina ao amin'ny fokotany Ambady Fotsygara. Tsy afa amin'izao fotoana no fantatra fa zaza nangalanina teto Andrenivohitra 3 taona lasa zay. Raha nambaran'ireo tompon'andraikitra tany Antoenina tamin'ny androany. Niara-ny herisetra rabata n'ilay ankizy nandritra ny fotoana nipetrahany tamin'ilay olona nangalatra azy. Niainga tamin'io herisetra niatra tamin'io no nanaovana ny fanadiadiana sy nahafantarana ny marina rehetra momba azy araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazetiny Kolo tamin'ity androany ity. Ny nina natao moa ny tsy nanafenana ny tarehan'ity zazy ity ho an'ny androany mba ahafahany tena ray aman-dreniny sy ny havany mahafantatra azy ao anatin'izay fanadiadian'izay. Abraham Randriamanana. Mpianatra kilasy fahatelo ao amin'ny EPP tsy hafa voalohany fokontany Ambady Fotsygara Tolo-Janahary Arena Sarobidy antsoiny rehetra hoe Sarobidy. Ny 10 volana septambra lasa teo nanomboka nianatra teo anivon'ity EPP ity ny tenany. Tsikaritra ireo mpampianatra sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly nandritra ny fotoana nianarany ireo ratra sy tsy fahasalamana nanjady tamin'ny vatany. Noraisin'izy ireo manoloana izany ny fepetra fampiantsoana ny ray aman-dreniny Sarobidy. Kapoha mamanay aho izy dia ozy izy hoe ndray dia tena kapohany ohatran'izao ve hoa ianao tena nataony voto be ohatr'izao ny tananao asaivo makaty any mamanao iresaka aminay ambakandry tale tsy tonga mihitsy moa zany le ray aman-dreniny ziska atsika ndresaka izao. Izy io zany tamin'ny fampidirana mpianatra dia nataony ramatoa tale hoe aisany bulletin de naissance dia ozy izy hoe any ambanivohitra. Tanindra matotale hoe aizany ambanivohitra nareo zay any Betafo. Dia ozy izy hoe mba soraty aloha ny zanako madame Tale fa amin'ny herinandro dia ho tonga ny kopia zaza. Kanjo nandeha ny andro nandeha ny volana dia tsy tonga mihitsy le bulletin de naissance. Izany rehefa natao fanadiadiana dia tsy nanana bulletin de naissance io zaza io. Nanomboka teo no nipetraka ny ayahoany ireo mpampianatra sy tale sekoly mikasika ny Sarobidy. Tamin'ny alalan'ny fitantarana nataon'ny Sarobidy tamin'ny varotra teo anivon'ny sekoly no nahafantarana ny mombamomba azy marina sy ny mikasika ny nangalarana azy teto Andrenivohitra ny taona 2024. Izy io zany niaran'ny herisetra foana finoany na dia zavatra tsy ataon'ilay zaza zany dia andarofany an'io zaza io foana dorany amin'ny sotro be mamay kapohany ampandrony amin'ny ranona gana avy na ampandrony gana io zaza io. Za zany mivarobarotra ato amin'ny EPP-CF1 dia izy mitantara an'ilay izy amiko foana dia misy fotoana hitako le vony teny aminazy dia nanontaniako izy dia tsapako zany hoe raha reny niteraka tsy hamony zaza miatra manay izany. Raha ny fitantarana izany dia fa tany amin'ny 3 taona 1 taona izy no zaza 1 taona izy nalain'ilay olona dia fa 3 taona zany izay no nangalaran'ilay olona anazy. Izay fitantarany anay amina an'le nangalarany anazy. Teny Andravoahangy be Sarety no nangalarany ramatoa ny Sarobidy raha ny fitantarany. Notoizan'ilay ramatoa mpangalajaza ity ankizivavy ity nandritra ny 3 taona ary nomeny anarana hoe Tolo-Janahary Arena Sarobidy. Noentiny nifindrafindra toerana ary nampianarina nandritra izany. Naozy izy hoe mba atondroana azy ozy ny 67 dia natondroka anazy dia nakany an-trano io dia ndeha hody amin'izay ho aza dia nidiny tao amin'ny trano dia tsy navoaka ny tso. Tany Betafo voanianatra fa tao 67 tsy nianatra mihitsy fa tao foana nidiny trano tao dia
atseona rehefa tany be tafo dia zay vao dia niady indray sy mamana amin'ny famonina dia niakatra tao Tsirabe dia nakan'izay vadikeliny izay izy dia nisaraka indray izy dia lasa niodiana aminazy ny vehivadiny dia atseona ka Ambohiba Sambaina amin'ny Rafozana dia zay vao niakatra teo Ambohibafotsy dia mangataka mba hiverina any dada sy mamanay voaora ny anara mamanay dia Kristiana anara dadanay. Fanotelony amin'ireo 5 mianadazanaky ny dada sy ny mama ny sarobidy raha ny nambarany. Izy ireo izay nipetraka manodidina nankady fotsy teto Andrenivohitra nandritra ny taona nangalarana azy. Nandray andraiky ny malona ny zava-nisiny teo anivon'ny sekoly sy ny sefokotany niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana tao Ambatofotsy Gara. Nisokatra ny fanadihadiana sy ny fijerena ny toerana nangalarana ny sarobidy. Dia vita fanadihadiana dia neo iny izay dia tady tomobila nandehanana nakany amin'ilay toerana tenen'ny sarobidy hoe ao Besarety Betongolo Avaradoa eny tonga tany Andravoahangy ary zay nitondra anazy tadida ilay toerana dia nientana tany mihitsy izy dia hita isaky ny sapanana sy ny tobily io dia za moa nandeha tongotra niaraka tany mihitsy tsy emboka sy nanana dia tena faniny izy zay olona hita ndretraretra dia tena hoe iny mamanay zay zazakely hita rehetra dia ohatry ny zandrinay iny vao mahita sapanana misy vodivody hazo izy dia sy sangeza be izy dia eto akaiky eto zay efa tena fotorona sy natonona izy dia tena tsy tadidiny intsony. Nefa avy tany zay dia tsy hita zany le toerana hoe aiza no asiana azy dia voatery tsy maintsy nandray fipetrany zandarmy andao ary atao ny arrestation le madama. Ny ankizy fa izy tsy niteny nangalarina fa izy zaza hitako dia netiko izy. Sitrakareo dia ampio izahay ahita marina satria mbola veriky ny mandeha izay mba faniriana sarobidy kely hoe hanao krismasy tombaovao any amin'ny ray aman-dreny. Tao aorian'izay niroso tamin'ny fisamborana ilay ramatoa nangalatra ny sarobidy ireo mpitandro ny filaminana. Notazomin'ny fitsarana eo anivon'ny fonjana tamora ankehitriny ilay mpangalajaza eo am-piandrasana ny fiakaran'ny fitsarana ny 10 volana Febroary 2024 izao. Etsy ankilany napetraka eny amin'ny akan'ny fanabeazana zaza i sarobidy araka ny lalàna raha ny fanazavana. Fananamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny signa ny système d'information géographique teo anivon'ny USAID tamin'ity androan'ity ny SIG izay isan'ny fitaovana entina manara-maso ny fivoaran'ny sehatra maro eo amin'ny resaka lafitany etsy ankilan'izay. Nampahafantarany teo anivon'ny USAID ihany koa tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetika sahay natiora tranokala mamondrina ireo fahalalana na donné manodidina ny tontolo iainana eto Madagasikara sy ny fitantanana azy amin'ny ankapobeny. Mirana Clara. Fitaovana entina manara-maso ny zava-miseho sy ny mety ho fivoaran'ny sehatra maro toy ny fambolena, fiompiana, ny fiovan'ny toetrandro izay avadika ho saritany ny SIG na ny système d'information géographique. Azo arahi-maso amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny SIG ny fivoaran'ny sehatra iray raha ny fanazavana. Ohatran'izany koa ny riandrano amin'izao tsika fantatsika zany fa ohatry hoe miena ny riandrano. Dia ahoana ny anaraha-maso amin'izay dia misy an'ireo le données satellitaires moa zany izay mety hoe azo alaina isan-taona dia le SIG zany amin'izay fotoana izay dia fitaovana anankiray ahafahana manara-maso isan-taona ny fiovaovan'le riandrano zany. Rehefa azo zay atotam-pahalalana izay dia afaka manay fanapahan-kevitra ny fanjakana ohatra ny vondrom-bahoaka etsinjalapahefana ny commune sy inona hoe inona zany tokony ataontsika satria miena ny rano mihodina makarizy etc. Zay zany ny fampiasana aminay système d'information géographique amin'ny ankapobeny ka ankilany natolotra ny fanjakana malagasy androany ny portail multisectoriel ay nature tranokala izay mamondrona ireo tokony sy tsara ho fantatra mahakasika ny tontolo iainana sy ny fitantanana azy eto Madagasikara. Fa ny zavatra ho hita ao anatin'io koa ny fananantsika ny an-dranomasina zao ohatra zavatra ho hita ao zany satria sy fiarah-miasa amin'ny ministèren'ny économie bleue ao anatin'io sy ny pêche. Izy koa ao anatin'io plateforme portail io ny angom-baovao sy angom-pahalalana mikasika ny fivoarana sy ny fitantanana ny fananantanana eto amintsika eto Madagasikara reny plan d'aménagement rehetrarehetra reny zany hita ao anatin'io daholo zany tsy mila hoe misahirana intsony ny olona zany fa rehefa manomana tetikasa izy ka andeha heritreritra hoe inona no mety ho vokatry ity tetikasako ity amponina eto amin'ity faritra misy azy ity dia ataontsika misafidy toerana anankiray eto Madagasikara izy inona no vokatra amin'io ponina io dia efa fantany ao anatin'io hoe firy nisy amponina eo manodidina aiza daholo le olona ireo no mipetraka ohatry ny ahoana ny rakotra ala eo za hoe raha nao eo dia mila manapaka ala misy rano ve eo amin'ilay toerana raha andeha anao fitrandrahana eo za
tsy aivina ny taona 2024 no fanomboan'ny fankalazana maneran-tany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny SIG. I Jacques Tangermond, filompanorina ny orinasa Ezrin namorona izany. Tanjon'ny fankalazana ny fampahafantarana mahakasika ny fivoaran'ny teknôlôjia géospatiale ka tafiditra amin'izany ny SIG na ny système d'information géographique. Famatsiana solika eto Madagasikara kosa indray. Miakatra amin'izao fotoana ny saran'ny fitatehana solika raha nambarany teo anivon'ny logistique pétrolière. Manoloana ny toedra raha misy eo amin'ny asihatra iraisan'ny pirenena amin'izao fotoana izao. Ho an'ny eto Madagasikara manokana isan'ireo mampanano satra ny fitaterana ireo fitaovana sy ny solika amin'ireo faritra lavitra ny faratsin-dalana misy ankehitriny. Andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. En fait, l'impact il va être sur la miatraka mivantana eo amin'ny lafiny ara-materialy ho an'ny fitaterana ireo solika eto Madagasikara ankehitriny ireo zava-misy eo amin'ny setra iraisam-pirenena ireo. Izany ireo tandrovana ankehitriny ny fitaterana ireo solika mifanaraka amin'ny fenitra. Olana sedraina ohatra ny tsy fahampiany ireo sambo caboteur. Izy ireo izay mandray anjara amin'ny fitaterana ireo solika miainga ao amin'ny terminal Lotamatavy amin'ireo faritra samihafa manirina ny nosy. Ireo sambo ireo izay ho fanay ary amin'izao fotoana izao dia tsy maharaka izy ireo manoloana ny fangatahana, eo koa ny fiakaran'ny saran'ny fitaterana. Na eo azy izany, miezaka mirosa amin'ny fifanarahana izahay hijerena ny marimaritra iraisana tsy isian'ny fahatapahan'ny fitaterana ireo solika. C'est très tendu en ce moment. No tanterahana ho Malotetsy Alarobia moa ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale général ny logistique pétrolière teo aloha sy ny tale général vaovao isan'izay andraikitra izay fa manoloana ny fitombon'ireo doka varotra fanafody natoraly tato ato. Nampatsiahany tsy mahara-dalàna izany ny farmasianina androany etsy ankilany. Maro amin'ny mpanjifa no misafidy ireo fanampin-tsakafo na complément alimentaire natoraly izay mila ny droit de consommabilité mialohany hamarotana azy. Mitombo isa tato ato ireo dokavarotra ny ireo fanafody vita amin'ny zava-maniry na fanafody natoraly. Ho an'ny olavitry ny farmasianina tsy ny fanafody simika ihany no voararan'ny lalàna ny manao doka azy ireny. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanafody natoraly hoy izy ireo. Ny fanafody dia misy lalàna amin'ny fe tsy tokony isy izany dokam-barotra mikasika ny fanafody fa ny fanafody io dia angatanana omeny ministère amin'ny fahasalamana fanomezan-dalana autorisation de mise sur le marché raha mahafanafody azy izay ny tokony ho izy ary raha fanafody izy dia tsy tokony isy le dokam-barotra satria ny fampiasana azy dia misy fepetra daholo le izy hoe izy mampiasa azy izy mitsabo an'le izy ahoana fomba fampiasana anazy ary tsy dokam-barotra no misy zany ny tokony isy amin'izay fa fampahafantarana izay makany amin'ireo professionnel ireo matianina zany amin'ny lafiny fitsaboana zany. Etsy ankilany maro ireo mpanjifa no misafidy ireo vokatra natoraly entina hitsaboana na koa ho amin'ny fanampin-tsakafo. Mila fitandremana ny fanjifana sy ny fampiasana azy ireny hoy ny farmasianina ary tokony hisy hatrany ny fanaraha-maso avy amin'ireo matianina. Ny lafiny anankiray iny mantsy zany indraindray tsy mazava tsara amin'ny olona le izy. Fanafody dia natao hitsaboana ny aretina. Raha ohatra zany mampiasa fanafody dia tokony fasitranana no azo. Misy kosa nefany ireo hoe fanampin-tsakafo na hoe complément alimentaire izay ampiasaina dia amin'iny dia mazava le izy hoe izy ireo orinasa izay mivarotra an'ireny na ireo izay produit zany izay anatin'le sokajiny complément alimentaire dia fahazahoan-dalana ny ministère amin'ny fahasalamana teny baiko moa izy hoe droit de consommabilité izay no angatan'le olona mivarotra an'ireny alohan'ny ahafahana manjifa an'le izy zany varotra an'le izy Tsy aivina araka ny lalàna 1.4 tsipika aotraotra 2 momba ny fahasalamana ny Commission nationale de contrôle de la publicité pharmaceutique no miandraikitra ny fanaraha-maso mahakasika ny dokavarotra ireo fanafody. Tsy azo atao ny fanaovana fampahafantarana na promotion ireo fanafody tsy nahazona lalana na ny autorisation de mise sur le marché avy amin'ny ministère ny fahasalamana hoy hatrany ny fanazavana. Dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety anaty doka fohy ny aretina mahazo ireo olona manana toetena variry izay miamahazo vahana amin'izao fotoana izao ka anairan'izy ireo ny tompony andraikitra isan'ny tokony. Eo ihany koa ny taranja ara-panatanjahantena tolona izay mandalo fotoatsatra noho ny tsy fisian'ny tantsoroka indrindra ny avy amin'ny fanjakana fohy be ho azy ireo ampany amin'ny fanadiadiana. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary.
Karaoty gratos ary ao maimaimpona amin'ny Telma TV ny Coupe du Monde. Mankanesa fotsiny any amin'ny Telma Shop na midira ao amin'ny telma.tv/foot dia mahazo Telma TV adiny ray maimaimpona be zao ianao. Aza tara. Telma TV, safidy tsotra malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Kui mangatsik na marena na alivana tonju Lete no tsara uansi ate anala eta Sada psush sarabe Lete yan Laiza maiza Tuela nali Andomi siazi fono Bandam kieliane Mura vidu kazi fawe Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mampivarotra masaka anay mila manadio fitaovana matetika izahay. Liquide vaisselle nickel no ampiasainay sady manadio no mampangirana. Tena tsy afaka am'le lessive nickel tsony satria izy tena tsy manimba tanana sady tsy mampivaloko ny lamba. Nickel, panjaka ny fahadiovana. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéale pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Mamenina ny araba tongo klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay dia miisa 10 amin'izao fotoana ireo mpianatra nahavita fiofanana ka notolorana mari-pahaizana teny anivon'ny CNFPPSA tamin'ity androany ity.
maro ireo efa navita fiofanana hatramin'ny nisokafany ivotoana hoy ny tompon'andraikitra akany an-tanan'ireo orinasa handray azy ireo mpianatra nivoaka izay mafy ary afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany Gaeton Andriatsilavo. Mpianatra misy 80 niofana teto amin'ny CNFPPSH no navoaka tamin'ny fomba ofisialy sy notolorana mari-pahaizana androany. Tanjony ivotoerana ny fampianarana sy ny fanomezana sehatra ireo tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Arak'izany, entanina hatrany ireo orinasa fikambanana tsy miankina sy ireo sehatra samihafa andray ireo manana fahasembanana na vita fiofanana tahaka izao. Ny orinasa mandray ireo manana fahasembanana ireo izay mbola vitsy raha mitaha amin'ireo nahazo fiofanana. Nivoaka zany dia eo amin'ny 50 isa-taona eo hatr'izay misy ny santana. Ny miditra eo amin'ny tsenan'ny asa nanomboka teo amin'ny taona 2024 teo zany dia efa azo hoe misy araka nasaindra matominisitra teo hoe efa misokatra zany ny orinasa mandray fa mbola azo eritsaina amin'ny ratsan-tanana dia mbola misy zany sensibilisation ataonay eto ny ankamaroan'izy ireo moa zany dia any amin'ny zone franche ny sasany le manao informatique manao ouvrage bois zay zany ny orinasa amin'izao zany hoe ahafahanay miditra tsehatra. Afaka miditra sy misehatra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa ireto tanora manana fahasembanana na vita fiofanana ireto ka namafisana hatrany ny fanentanana ireo orinasa andray azy ireo hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Formation rehetrarehetra izay resiny dia vitany soma tsara vitany tanteraka ary nazahoany zareo mention bien, très bien, assez bien. Dikan'izany izy afaka miditra tsara izy amin'ny sehatra ny asa ka manao antsoavako amin'ireo orinasa izay efa misy be dia be manana an'izay démarche inclusive zay izy amin'ny fiasanana amin'ny toeram-piasana zany dia mba miantso an'ireo ahako mba mandray an'ireo vehivavy na ireo tanora sy ny vehivavy izay efa misitraka ary misy an'izay fahaiza-manao zay. Ankoatra ny fanentanana sy ny fandresena lahatra ireo orinasa andray ireo manana fahasembanana na vita fiofanana fa ramby apetraka ihany koa ny sy ny toeram-piofanana ho an'ireo manana fahasembanana amin'ny faritany rehetra eto Madagasikara. Betsaka zany ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Misy efa ivotoerana anakefatra izay anapetraka amin'ny fanjakana zany anofanana azy ireo. Ny fanamby zany dia mba satria amin'ny toko hoe faritany anakefatra ny misy an'ireo ivotoeran'ireo dia misy faritany anankiroa mety mbola tsisy dia ataoko hoe zay ngamba mifanamby hoe ny fisian'izay fotodrafitrasa zay amin'ireo faritany anankiroa mbola tsy misy ivotoerana. Raha ny tarehimarika voaray mahatratra 7 faingo 500 ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Ny ray faingo 500 amin'izy ireo ihany nefa no tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Izany hoe betsaka ireo manana fahasembanana indrindra ireo mahavita fiofanana tahaka izao mirona amin'ny velotena toy ny fambolena vokatry ny fanilikiliana azy ireo. Antony mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fampiatiana na ilay antsoina hoe démarche inclusive. Mbola ambany aloha raha ny tany izay olona manana fahasembanana voaray eny anivony orinasa isan'ny tokon'izay amin'izao fotoana izao. Fa ambany ihany koa ny tany malagasy misitraka rano fisotro madio raha ny tatitra avy amin'ny ministeran-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana tamin'ity androany ity. Anton'izany ny faharefony ny paikady mpanjakana mitrandraka ireo rano azo avadika ho rano fisotro madio eo ihany koa ny tsy fampin'ny tohana rabola avy amin'ny fanjakana anaovana ny tetikasa mifandraika amin'izay. Manodidina ny 470 ny mponina malagasy no misitraka rano fisotro madio raha nambairany teo anivon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana androany. Antony voalohany mahambany io ta io ny tsy fahatomomba ny fotodrafitrasa mitrandraka rano ho lasa rano fisotro madio eto an-toerana. Ankoatra izay, ambany ny teti-bola natokany fanjakana amokarana rano fisotro madio ary vitsy ireo sehatra tsy miankina misehatra amin'izany. Mbola misy faritra zany izay tena hita fa mbola tena iva dia iva tokoa raha ny salanisa eo amin'ny fisitrahana rano fisotro madio izay. Tena mahatsapa zany izy fa mila ezaka be dia be indrindra amin'izao fiovaovan'ny toetrandro izao. Voalohany indrindra aloha amin'ny fitantanana ny rano ao anatin'izay ihany koa ireo mpietsehatra tsy miankina izay tokony hiditra zany atao anatin'ity sehatry ny rano fanadiovana sy fidiovana ity. Fa ny olana ao anatin'izay dia mbola ilay mpietsehatra mihitsy maro indrindra ireo mpietsehatra tsy miankina izay ataontsika hoe secteur privé no tsy miditra ao anatin'ilay sehatra. Kanefa raha ny lalàna mipetraka dia afaka miditra tsara ao anatin'ny sehatra satria afaka manorina fotodrafitrasa, afaka mitantana avy hatrany ireny fotodrafitrasa momba ny rano ireny zany izay olona te hiatsehatra
tamin'izany. Tsy aivina nanomboka omaly ary aritra 3 andro ny foara iraisam-pirenena momba ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana. Izy hatrany ny dinika sy ny fitatavam-bahaolana mikasika ny rano fisotro madio eto Madagasikara. Vahaolana izay inona fa hamany olana imponina eo amin'izay tsy fisitrihana rano madio izay, indrindra ireo any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Lafomba hafa kosa indray dia misy 7.9 ireo mpianatra avy amin'ny mention gestion teny anivon'ny université Antananarivo nahazo ny diplôma tamin'ity androany ity. Tsy nisy ny sortie de promotion na ny famoahana azy ireo ara-pomba ofisialy. Teny an-toerana nandritra ny 3 taona ary zao natambatra androany zao avoaka ny famoahana azy ireo, natambatra ny famoahana azy ireo ivoaka ho any androany ampirisihana hiditra ao anatin'ny sehatry ny fandraharana kokoa ireo tanora ireo raha ny fanazavana ka anjara ny fanjakana manatsara ny tontolo ny fandraharana eto Madagasikara ahafahany izy ireo misehatra bebe kokoa ao anatin'izay. Ireo mpianatra ao zany amin'ny fanana samihafa, amin'ny fifanana samihafa dia anisan'ny zava-dehibe ny hoe ahafahandrareo mahita asa dia misy manana mpiara-miasa betsaka zany ny faculté ahafahandrareo miasa na ihany koa miofana amin'ny arakasa. Presihana mihitsy izao no atin'izay le fandrana satria misy club des entrepreneurs sy ny sisa ihany koa anatiny. Ka indray moa zany clan des affaires nakina fitondram-panjakana sy ny sisa sy ny ihany koa ny hoe eo amin'ny sehatra tsy miankina. Tontolon'ny fahasalamana no anohizantsika ny fampahalalam-baovao manomboka eto. Ny enatra amin'ny Antsasamanila ny ankizy tonga ny an-tsekoly vokatry ny fipariahany aretina mahazo azy ireo amin'izao fotoana izao. Tratran'izay aretin'izay ihany koa ireo mpianatra amin'ny lycée ankehitriny. Raha toka ireo zaza madinika tany amin'ny kilasy ambany teo aloha ny voakasika betsaka atao anatin'izay. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androan'ity Hilary Nasoniny ainy. Nanomboka ny fiandohan'ity herinandro ity no nitombo ireo ankizy tratry ny tsy fahasalamana tampoka any an-tsekoly, ny sesy ny tsy fahatongavan'izy ireo any an-dakilasy. Ahitana izay avokoa ny kilasy rehetra raha ny eto amin'ity sekoly nanaovana fanadihadiana ity. Fahatongavan'ny ankizy mianatra aloha zany raha hoe tena hoe atao amin'ny isanjato dia eo amin'ny 5 isanjato dia hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe izy ny mpampianatra koa raha moa zany misy tratran'le izy. Dia matetika ny ankabeazany zany efa tia ampianarana vao mitranga le soritra-retina dia ankizy hoe normal tsara izy tafiditra fa rehefa ato zany vao misy hoe miakatra ny hafanana na mikohaka na marary tenda ohatran'izay. Arakaraky ny tanjaky ny ankizy misy herinandro, misy 3 andro, misy tapa-bolana vao miverina. Ho an'ny androany, ankizy 10 no voaterina le fanody noho ny tsy fahasalamana. Bangatra amin'ny Antsasamanila ny lakilasy ho an'ireo zaza madinika. Teo aloha ny zaza 2 ka hatramin'ny 5 taona fa zao zany na hatrany amin'ny lycée raha dia efa misy an'izay tranga izay. Dia ny fataonay fotsiny zany amin'ny fanampin'le fepetra teo zany hoe efa voasoratra rehefa hoe miseho zany le soritra-retina dia manana taratasy ohatr'izao zay efa manana lista hoe ianona sy ianona kilasy ianona dia zao le inona le zavatra nitranga taminy dia ny telefonena le ray aman-dreniny dia rentrée vers 9h nalain'ny mamany zay zany tsy mamehy fanafody mihitsy fa tonga dia asaina alain'ny ray aman-dreny le ankizy. Ohatran'ny grippe ireny zany ny symptôme an'le izy fa raha vao misy hafanana fotsiny izy dia tsy maintsy izay ny fepetra andraisinay. Nisy fikorontanana noho io fahabangan'ny ankizy io ny fandaharam-pianarana raha nitatitra hatrany. Misy ny ezaka manokana ataon'ny sekoly anampiana ireo ankizy tsy tonga mahakasika izay ary no hamafisina ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana. Fa tandimdoza amin'ny omamianda ny hoditra vokatry ny hafanana be loatra amin'izao fotoana. Ireo olona manana toetena varirany amin'ny faritra Atsimo Nosy ny filohan'ny fikambanana albinos eto Madagasikara manana karazany hoditra tsy mahazaka hafanana izy ireo ka misedra olana vokatry izay. Miantso ireo tompon'andraikitra voakasika sy ireo rehetra afaka hitondra vahaolana azy ireo manoloan'izay ireto olona manana toetena variry reto. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Za zao vao nidina avy any atsimo vao tonga omaly fa tena tenenina aminareo fa tandindindroza eo amin'ny fahasalamana ny olona variry satria vokatry le hafanana be dia fa misy risque ana cancer de peau dia ny fikambanana moa zany eto dia fa misy ny fiaramiasa amin'ny pharmacie any Italie dia efa nisy andiana crème tonga dia ho avy any amin'ny farany taona zao ny andiana crème vaovao ary ny faritra atsimo manokana no anaovana spécial izarana ny crème.
aretina pahazo ireo olona manana toetena variry zay fa loza mitatao na loza miatra mihitsy ary efa miatra ho azy ireo ihany koa ny tsy fandriam-palema na saika hita manena nosy amin'ny azao fotoan'izao androany nanao so ny fifanarahan'm-piaramiasa tamin'ny zandarmaria-pirenena ny fikambanany olona manana toetena variry manoloany izay firongatry ny endrika tsy fandriam-palema na mahazo azy ireo zay efa tambazotra matanjaka no mangalatra ireo variry ireo raha ny fanazavana ka tsy miaina ampilaminana izy ireo ao amin'izao fotoan'izao antony manaovana izy ireo ny fifanarahana manokana niaraka tamin'ny zandarmaria-pirenena tamin'ity androanyity Hilary Nasoniainy. Tamazotra matanjaka manao fisolokiana ireo mangalatra ny olona manana toetena variry eto Madagasikara hoy ny fikambanany Albinos Madagasikara. Io tambazotra io no mahatonga azy ireo tsy niaina ampilaminana tao anatin'ny roa taona izao. Ankoatra io, tsy marina ny filazana fa manana hery miafina ao anatiny ireo olona manana toetena variry. Rahantsika malala fa dia maromaro ireo trangana tsy fandriam-pahalemana ny ainan'le olona variry. Le izy ange lasa misy fiatraika amin'ny vantana ara-tsaina ho an'ny olona manana toetena variry na ny fianakaviana na ny ray aman-dreny dia miaina anaty tsy filaminana zany. Ka zao fanaraha-miasa zao fifanaraha-piara-miasa ao anivon'ny zandarmeria zao dia hery vaovao eo anivon'ny fianakaviam-beny variry manerana ny nosy hoe matsiaro ireo ary mifono sainy hoe ay fa eo anilanay ny gendarmerie vonona niaro ny taranakay vonona niaro ny zanakay dia vonona zany reo amin'ny zavatra rehetra satria vokatsy reny le trangy reny dia lasa nisy fahadisom-panantenana fakiviana teo anivon'le fianakaviana dia mifondray le sainy zareo amin'izao ary mba hahafahany manohy ny asa sy ny adidy mandavanandro zay tokony ataony manodidididina eo amin'ny 5,000 nisy amin'ny variry eto Madagasikara. Itony fanadiadiana ahafantarana ireo tompon'antoka amin'ny fankanan-keriny ireo olona manana toetena variry hoy ny mpitandro ny filaminana. Io fifanarahana io dia natao indrindra mba hanatsarana ny paikadina ny fandrindrana ny fitsonjovana ny namana teratany malagasy zay tratra ny Albinos zay hiarany setrasetra isan-karazany fantatsika tato ato ny fanaovan'ny olon-dratsy an'ireny naman'ireny. Ka noho izany dia nandray fanapahan-kevitra ny roto tanao fanarahana mba hanatsarana bebe kokoa an'izany fiaraha-miasa zany. Natao indrindra zany mba hijerena ireo olona variry zay moa ny filazantsika azy zay mipetraka any na ny recensement zany na ny prise en charge mety ho atao amin'ny fikarakarana ny fianarana sensibilisation isan-karazany zay atao any amin'ireny toerana be an'ireny olo ireny. Aharitra 12 volana ny fifanarahan'm-piara-miasa eo amin'ny zandarmaria-pirenena sy ny fikambanan'ny olona manana toetena variry. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia tsy ampy ny fitaovana entin'ny federasiona malagasy amin'ny taranjatolona na luta miatrika ireo lalao iarahana amin'ny federasiona vahiny sy ny fitaovana entina mampafantatra ity taranjy ity amin'ny samy malagasy ankehitriny. Manoloana io mangataka amin'ny fitondram-panjakana hijery akaiky sy hamany olana sedrain'izy ireo ny federasiona voakasika tamin'ity androanyity. Daniela Mino Arso. Oharina amin'ny taranja ara-panatanjahantena hafa, tsy mbola lahara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana ny fanandratana ny taranja tolona raha nambarany teo anivon'ny federasiona androany. Ity taranja ity izay anatin'ny olana amin'izao fotoana. Ny olana aloha dia tsy fananana fotodrafitrasy satria ohatry ny ato zao dia fampizarana amin'ny taranja be da be dia mba mahazo adiny ray adiny roa kely ato zay zao ohatrohatran'izany. Zany hoe io koa zany tena olana be ho anay. Zay zany mba mila fotodrafitrasa. Zay tao amin'ny Sogradin taloha dia namboarina le stade natao an'io kianja be ny Barea io dia vao nesorina tao dolo zany tao amin'ny Sogradin. Dia zay zany tsy manana dojo national na ny resaka amin'reto vahiny reto tena menatra mihitsy hoe nanganareo sy mba manana salle nareo manokana sisa sady efa tsy manana salle zay tsy ampy fitaovana na io tapis io ara zao efa misy zany tapis vaovao iny izy ty version tarina be an'io ty zany asika ty le efa antitra be ty ampiasaitsika ty.
zany zany anisan'ny olana doly endrasana vahaolana ny fitondram-panjakany. Maro ireo fifaninanana andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny taona ho avy raha ny taranjatolona. Hatreto tsy mbola misy fiomanana sy fanohanana ny mpilalao malagasy raha ny fanazavana. Manao antsoavo ihany amin'ny fitondram-panjakana amin'ny andefasana aloaloha ihany ny moyen fanampiana hiatrehana ny regroupement sy ny fanazarantena satria efa miatombotra ny fotoana ny olona efa manomana efa ao anatin'ny efa taona mialoha ny olona efa manomana isika zao volana vitsivitsy mialoha mbola tsisy déblocage avy any amin'ny fitondram-panjakana. Zay zany anaovana iantsoavo fa zahay tolona zany dia hatreto aloha dia miezaka amin'ny alalan'ny herinay manokana zany. Raha ny fandaharam-potoana eo anivon'ny fédération ho tanterahana ara-pitso ny tournoi international de Madagascar eny Akorondrano. Tsy ahivina nandritra ny lalao Jeux des îles de l'océan Indien natao tany Maurice ny taona 2012 isan'androbaka medaly maro ireo solotena malagasy teo amin'ity taranja ity ary tokony havita tsara noho ny teo aloha raha ampy ny tohana avy amin'ny ministera PI hoy ny filohan'ny fédération. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pireneny. Ahina iala amin'ny toerany filohan'ny pirenena afrikanina Tatsimo amin'izao fotoan'izao no ny raharaha fanafenam-bola manetsy ny dolara tsy ara-dalàna ity raharaha. Manaratsy endrika ny filohan'ny pirenena afrikanina Tatsimo ity izay nitranga ny volana febroary taona 2020. Andao arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ahina ho nanao fandikan-dalàna ary voasaringotra amina fitazonana vola mitentina 7 tapitrisa dolara ny filoha afrikanina Tatsimo Cyril Ramaphosa. Raha ny zava-nisy, nisy nalafika ny trano filoha ity tamin'ny taona 2020 ary tamin'izany no nahitana vola mitentina 7 tapitrisa dolara tao ambany seza. Io vola io izay tsy nambarany filoha ity tamin'ireo mpitandro ny filaminana nandray an-tanana ny raharaha tamin'izany fotoana. Ny vola najona teo vao nivoaka ny fisiany vola io araka ny fanadihadiana. Lela vola izay tsy mazava ny fiaviany sy ny antony tsy nilazan'ny filoha ny fisiany tamin'ireo mpanao famotorana. Tranga izay isan'ny fandikan-dalàna raha ny fanazavana. Mitohy amin'izao fotoana ny fanadihadiana ary fantatra fa azon'ity filoha ity tamin'ny fivarotana biby ireo vola ireo. Ity raharaha ity izay mety afara amin'ny fialan'ny filoham-pirenena amin'ny toerany hoy ireo mpahay lalàna afrikanina Tatsimo. Miantso io ny fametra-pialana ireo mpanohitra ary mitaky ny androsoana ny fifidianana. Ny talata ho avy izao no izy ny fanapa-kevitra ny amin'ny mety ho fanonganana ny filoham-pirenena ity eo anivon'ny anteny miera-pirenena ny toerana. Ankoatra io, miankina amin'ny fanapa-kevitry ny antoko misy azy no ampiala amin'ny toerana na tsy ihany koa ny filoha afrikanina Tatsimo Cyril Ramaphosa. Amin'ny farany eto ihany koa ny fampahalalam-baovao any Androany naiza misy anao. Ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tomboko. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.